ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiraba antsika rehefa kotratra ity alatsinainy fa 20 ny volana septambra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny taratasy nosoratany Paoly ho an'ny Filipianina toko faharoa, Filipianina toko faharoa andiny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny ny fahavalo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesoa. Koa amin'izany ry malalako tahaka ny nanekenareo mandrakariva tsy fony teo aminareo eny fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo miasahany tahotra sy niofotra tanteraka ny famonjenanareo fa Andriamanitra ny miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony, ataovany zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonomana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manatsiny sady tsy misy fitaka ianareo dia zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teny fiainana mba hisoreharehako amin'ny andron'i Kristy ka tsy ho niazakazaka foana aho na nisasatra foana eny na dia ahidina eo amin'ny fanatitra ny fisorohana ny finoanareo aza dia faly ka miara-mifaly aminareo rehetra ary aoka izany nampifaly anareo koa ary miara-mifaly amiko. Ray masino manomasena anay amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Firiberina ao anatin'ity taratasy nosoratany Paoly an'ny Filipianina ity ny teny hoe fifaliana. Andininy fahafito ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo dia miresaka fifaliany Paoly, toko fahaefatra miresaka fifaliany Paoly. Misy moa indray miady hevitra kely manao hoe Paoly ve nanoratra amin'ny Filipianina sa tsy Paoly, mpianatry Paoly nanoratra azy, vondron'olona vitsivitsy izay nandamina ny soratry Paoly nanoratra azy sy ny sisa rehetra fa raha maro kosa dia manaiky fa Paoly no tao ambadiky ilay taratasy ho an'ny Filipianina, tsy izay raha teo koa moa ny zava-dehibe fa zava-dehibe dia ny fahafantarantsika fa miteny amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny taratasy ho an'ny Filipianina ankehitriny, miteny amintsika amin'ny vanim-potoana ankehitriny, miteny amintsika n'aiza misy antsika, miteny amintsika na inona andraikitritsika ity Filipianina ity izay mahasoratra masina azy, miteny amintsika izy mba hifaly amin'ny fiainana isan'andro, miteny amintsika izy mba hanana fifaliana ary iompim-pifaliana amin'ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny Paoly eto izany amin'ny fiainantsika isan'andro. Amin'ity eto-tantarantsika ity dia misy roa lehibe no fanalahidiny izany antsoina hoe fifaliana izany. Raha manomboka ny herinandro isika, ahoana no ampifaly ianao? Voalohany dia izao Paoly manao hoe miasa mitahotra sy niofotra. Dika teny hoe miasa mitahotra sy niofotra dia izao aoka ianao hiasa, miasa ianao fa aza miasa amin'ny hoe tsy matahotra na iza na iza, tsy miraharaha na iza na iza, tsy mangovotra eo anatrehana iza na iza. Raha olona tahaka izany dia olona mampatahotra ilay olona hoe miasa nefa tsy miraharaha na iza na iza, tsy manana tahotra na iza na iza, tsy mihontsona amin'iza n'iza, tsy mampatahotra izany olona izany. Paoly eto raha miteny hoe miasa mitahotra sy niofotra dia mitaona ny olona izy izany ahatsiaro hoe ny fahatahorana dia tsy voatery ho manimba akory. Misy ny fahatahorana manimba mampiferin'aina fa misy ny fahatahorana mahatonga anao manaja ny asanao, mahatonga anao manaja ny fanompoanao, mahatonga anao manaja ny andraikitrao, mahatonga anao manaja izay no ekenao miasa am'tahotra sy niofotra izany hoe tsarovy fa mbola tsy maintsy anaovana ampamoaka ianao, tsy maintsy ho ametraham-panontaniana ianao, tsy maintsy mbola hanome valiteny amin'izay nitondranao ny asanao, izay no hoe miasa am'tahotra sy niofotra. Ny olona nasain'i Paoly miasa am'tahotra sy niofotra izany dia olona mahatsiaro fa tsy tompon'ilay asa izy fa misy tompon'ilay asa fanompoana dia Andriamanitra. Ary na io asa andavanandro io ary marina fa mety ho tompon'andraikitra ambony isika, mety ho mpanapa-kevitra isika fa
na inona toerantsika amin'ny toeram-piasana de tsy atsika ho azy io. Amintsika protestanta de ny asa ivelomanao de asa avy amin'Andriamanitra, de asan'Andriamanitra. Noho zany de zava-dehibe zany ny ambaran'ny Paoly eto manao hoe miasa ianao, na hoe ataovy ny fanomponao fotoany andraikitrao, ary ao anatin'ny fahatsiarovana fa tsy maintsy mbola ho tsaraina ianao, ao anatin'ny fahatsiarovana fa tsy maintsy mbola ho ametrahan'Andriamanitra fanontaniana ianao ny am'izay nanaovanao ny asanao, ao anatin'ny fahatsiarovana fa na eto ambonin'ny tany ary de zao tsy maintsy mbola hanaovana tombana ny fiazahana. Ny soatra masina de mampianatra manao hoe Andriamanitra ny voalohany tokony atahoran'ny olona. Zava-dehibe ny fahatahoran'ny olona an'Andriamanitra, fiandoham-pahendrena ny bokinao bolana. Ny epistily Saint Paoly any Romanina de mampianatra manao tahotra ho an'izay tokony atahorana. Misy olona na misy rafitra tsy maintsy atahoranao satria nomen'Andriamanitra fahefana izy. Ao amin'ny toeram-piasana de misy olona na misy rafitra napetrak'Andriamanitra hiaro ny ataontsika hoe ny toetra miopefy. De misy mandrakariva ireny ataontsika hoe tahotra ho an'izay zavatra tokony atahoran'ireny Paoly. Ary dia eto Jean Paul de mitona antsika ahatsiaro hoe manomboka ny herinandro miasa, de miasa ampifaliana. Miasa ampifaliana satria tsy maintsy mbola ho ampamoany ianao, ametra-panontaniana aminao Andriamanitra, ametra-panontaniana aminao ny lehibenao ny toeram-piasana, ametra-panontaniana aminao ny olona zay nametraka anao amin'io andraikitra, ametra-panontaniana aminao ny mety ho manodidina na ny tompon'ny olona aza sy ny sisa rehetra, ametra-piasana aminao ara na ny tenanao aza. Ny fanalahidy izao ny hoe miasa am'tahotra sy ny hofitra de miankina amin'Andriamanitra, apetrao amin'Andriamanitra ny asa, ankino amin'Andriamanitra, miasa ianao de minoa de miankina amin'Andriamanitra, de zay mahatonga ny hoe misy fifaliana lay asa. Rehefa ankino amin'Andriamanitra lay asanao de manjary manam-pifaliana ianao amin'io asa io, manjary tsy asa fiferotanaina io asa io, manjary tsy asa zioga io asa io, fa manjary asa mampisy fifaliana sy fiadanana. Ravako somary very ataontsika hoe ny hasin'ny atao hoe asa amin'ny toenjato enatsika ankehitriny ny taonjato sy 2020 zay nanome toerana ny asa sy apahany tamin'ny taonjato faha roapolo. Fa zao moa ny asa de lasa ataontsika mihasimba ny asa, miakamy ny olona miasa, indraindray ataon'ny olona corvée ny asa, noho ny antony hoe raha tsy afa-po izy am'izay mety ho valik'asa na tsy afa-po izy am'izay mety ho tambo mena azy isan-karazany ao de manjary betsaka ny olona tsy miasa, tsy mitondra fifaliana ho azy tsony lay asa fa miasa amin'ny jioga izy, toy ny zioga, toy ny enta-mavesatra lay asa. Dia amintsika kristianina zay indrindra protestanta tsika kristiana dia ny asa de tokony mitondra fifaliana. Ny asa de sehatra izaranao fifaliana ny mpiara-miasa aminao, satria ny asa amintsika de fanompona. Manomboka ny herinandro vaovao antsika teo, ny herinandro iasana satria ny maly moa lahady ny tena fiandohan'ny herinandro, alatsinainy koa de efa fiandohan'ny herinandro amin'ny fotoana iasana. De ny afatra ao anao de zao miasa ampifaliana am'ty herinandro ty. Miasa ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra, miasa am'tahotra sy ny hofitra, miasa amin'ny fahatsiarovana mbola ametrahana fanontaniana ianao. Fa ny faharoa lehibe zay fanalahidin'ny fifaliana eto dia 1:20 ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomonona sy ny tsy fisalasalana. Tsy hoe miasa ihany, miasa mafy, miasa tsara, tsy zay ihany fa ataovy koa ny asanao ao anatin'ny tsy fimonomonomana. Ny atao hoe fimonomonana de zao miasa ihany fa miasa monomonina. Inona hoe monomonina? Tsy afa-po, tsy manao lay asa ampitiavana. Ary rehefa ny asa atao anatin'ny fimonomonomana de zao tsy mitondra fifaliana izy, mitondra fahasoenana lay ara, mitondra fahakiviana indray ara, ary mety mitondra fiemorana am'lay asa, mety mahatonga hiala am'lay asa mihitsy. Io Paoly manao hoe zao noho izy miasa ianao am'ty herinandro ty de aza menomenona, aza monomonina. Marina fa sarotra be ny fiainana am'zao vanim-potoana iainantsika zao, lafo ny vidin-javatra, lafo ny vidin-tsakafo, lafo ny saran-dalana, hitantsika amin'ny andavanandrontsika zany rehetra zany. Fa eto Paoly de mampianatra antsika aza monomonina.
ndray maka zanak'Israely andeha niala ny Egypta de ho any amy tany Kanana, ho any amy tany tondra ronono sy tantely, tonga tao anefitra ny monimonina tamin'Andriamanitra. Zay Andriamanitra noentinao hivoaka ny hevitra, omenao asa ihany, jere ty fahantrahnay, jere ty hanohananay, ty hanefitra zahay, tsy alona ihany ve tany Egypta misy fasana sy misy sakafo, toy zay tavela aty am'ty hevitra zay ngazana sy tsisy inino ty. Raha toa ka mijery lay andinitsika eto Jesosy Kristy 2020, monimonina zanak'Israely ary monimonina ny tsaran'Andriamanitra. Ny fimonomonomana dia roa ny dikany. Voalohany de zao, ny tsaran'Andriamanitra ianao. Tsy afa-po amin'ny fitondran'Andriamanitra. Raha ohatra ka resy lahatra ianao fa io asa ataonao io avy amin'Andriamanitra. Raha ohatra ianao ka resy lahatra fa ny Andriamanitra ao de Andriamanitra mahay mamaly ny natao ho an'izay rehetra eto am'ty tany ty, de zao manana fifaliana ianao. Satria ianao resy lahatra fa ny zavatra rehetra ataonao dia misy valiny tsara avokoa. Rehefa tsara ny nataonao, miaraka amin'ny finoana ianao, de zao misy valiny tsara. Fa anankiray mampimonomono ny olona koa de zao, rehefa mimonomono ny olona de toy ny manameloka an'Andriamanitra, toy ny tsara an'Andriamanitra, tsy faly amin'Andriamanitra. Fa ny fimonomonomona koa de zao tsy fifaliana amin'ny mpiarabelona, tsy fananana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro, tsy fananana fifaliana amin'ny ankehitriny, de monimonina. Re afako manomboka ny herinandro de andrinizotra masina mitaona anao hifaly noho tsy hananao ny herinandro sy ny tsy hanany ny herinandro anao. Aza monimonina, aza monimonina ary eto moa de miteny manao hoe tsy vitany aza monimonina ihany fotsy manao hoe ataovy ny zavatra rehetra amin'ny fimonomonana tsy ny fisalasalana. Zany hoe asa fanompona io de zao ataovy azonao antoka fa io asanao io de tian'Andriamanitra. Ataovy azonao antoka fa ianao de tian'Andriamanitra. Aza misalasala mihitsy manao zavatra. Jakoba Andriamanitra ka nanazava manao hoe ho an'izay misalasala mangata-javatra amin'Andriamanitra de aza manantena n'inona fa tsy hanome tsy valy ny vavaka. Ho an'izay misalasala de zao aoka tsy hanapo azo na inona amin'Andriamanitra izy satria misalasala. Ity volana septambra ty moa tsika afaka malala ty moa de mbola mikasika ny finoana ihany. Mbola mikasika ny finoana hoe aza misalasala. Aza manameloka ny fitondran'Andriamanitra anao, aza misalasala ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Fa vao ny herinandro de omenanao ny fanalahidin'ny fifaliana. Aza mandany fotoana monimonomana, aza mandany fotoana hitsarana ny hafa, aza mandany fotoana hitsarana ny fitondran'Andriamanitra fa miasa amin'ny finoana, miasa amin'ny fifaliana, miasa amin'ny fatokinan'Andriamanitra fa Andriamanitra ny mampahavokatra ny asanao. Andriamanitra mitahy anao ary mampahery anao. De miankina aminy mandrakariva. Apetrao aminy tebotebonao, aza manahy, apetrao aminy tsy fahasalamana, apetrao aminy olam-piainana isan-karazany. Azonao iantorahana izy. Ny olona manapetra, fa Andriamanitra tsy manapetra. Noho zany de miantoraha amin'Andriamanitra am'izao fiandohan'ny herinandro zao mangatahany omeny herim-panahy ianao afaka hiasa tsara. Hivavaka sika. Tompo misaotra anao noho ny amin'ny saotra masina zay azonay vakiana tamin'ny tenin-drazanay. Manafatra anay olo ny fifaliana mamakivaky ity herinandro ty sy ny fiainana isan'andro. Mifaly mandrakariva satria ny fifaliana dia avy aminao Andriamanitra. Izao tontolo izao tsy manana fifaliana omenanay fa fifaliana mandalo, fifaliana atakalo, fa ny fifaliana ao Andriamanitra, fifalian'ny lanitra, fifaliana maharitra mandrakizay, fifaliana mitoetra, fifaliana tsy resin'ny fahoriana, fifaliana tsy resin'ny teboteby. Zany ny fifalianao tianao iainanay amin'ny herinandro ty. Saotra Tompo fa omenao anay ny fanalahidy de ny asa. Ny fanatanterahana ny asa ao anatin'ny fahatserovana fa raha miankina aminao zahay de mihoatra ny vetranay. Ao anatin'ny fahatserovana fa mbola metrahanao fanontaniana am'izay nampiasana ny fanomezam-pahasoavana nomenao. De atao faly zay mamakivaky ty herinandro ty. Manafatra anay koa ianao mba hiasa tsy ao anatin'ny fimonomonomana, na ao anatin'ny fitsarana, anatin'ny fisarahana, fa mitaona anay ianao hiasa ao anatin'ny fifaliana sy ny fahatokinana ao Andriamanitra.
vaovao ny herinandro tompo de mitahianay amin'ity herinandro ty ny mianatra sindroto Jesoa, ny miasa taio Jesoa, me fanambinana raha aman-dreny mitazany ankohonana raha koa fe amin'ny fahasoavanao de me fahasalamana sy heri-tanjaka zay atao fiasana ao ampelantananao, fiasan'ny fifaliana, ny finoana, ny fanantenana. Misaotra Jesoa.